Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka, na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandefandefety izy mba asa. Voninahitra any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoe ety ambonin'ny tany ho an'ny olona kasitrahany. Engane izay fiadanan'Andriamanitra izay mba hirotsaka ao amin'ny tokantranonao izay mandroso ity fandarana ity amin'izao ora sy fotoana izao. Ndao hisaotra sidera ary ankalaza ny me voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ity androany ity. Raha sitraka ao indrindra atao anatin'ity tokantrano ity hiary hitsangana isika hisaotra an'Andriamanitra. Eo pitsanganana eo dia tiako hanandratana any ianao hisaotra an'Andriamanitra manokana ny amin'ny zavatra rehetra mba fantatra hoe firy mba maty tamin'iny aliny na tamin'iny tontolo andro iny fa ianao velonaina na rovan'ny tompo tamin'ny accident tsy hoe ianao ny tsara noho izy tsy ianao mendrika noho izy andao hisaotra an'Andriamanitra. Andriamanitra misaotra anao zahay fa noho ny fahasoavanao dia toy izao zahay mankasitraka tompo Andriamanitra ianao tsy misy tahaka anao tsy misy lehibe noho ianao. Androany zay dia miara mivavaka manondrika ny lohanahy eto anatrehanao miara mitady anao mitady anao fatratra maniry anao nofo mangetahetanao ny fanahiky iza ny takanao ry Andriamanitra lehibe ry Andriamanitra mahagaga hoentondray izay hiakatra eo anilanao ho tafakambana aminao amin'ity androany ity ho tafaray tanteraka aminao. Jehovah Andriamanitra miara miondrika eo anatrehanao zao rehetra izao misaotra betsaka Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny famindram-ponao matoy zay mbola toy izao dia noho ny fahasoavanao misandrahatany amin'ny avy indrindra Andriamanitra. Andriamanitra Andriamanitra ianao misaotra ny zavatra rehetra. Saotra tompo. Halleluja. Saotra Jesus. Lehibe loatra Andriamanitra ho dia raha tsika izao anatin'ity ray ity. Andriamanitra Andriamanitra saotra Jesus. Andriamanitra maniry anao mangetahetanao fanaky maniry anao ny nofoko maniry anao ny nofoko mety asandraha teo tananao indra sadratrana ny tanako toy ny tany maina zay maniry orana zay mitady orana mihoatra noho izany mihoatra noho izany ny andrandrakonao fanaty pisaorany eo anatry Teitija fanatijao Mari pufuninjai Ianao le rano veronaina Tumpuni si fana Oento miakatra Oento miakatra Si tu vieni Soda pa inyo ni Andriamanitra. Inyo ni Andriamanitra kumakuya na Andriamanitra tayo na Andriamanitra lehibe.
Andriamanitra tsy toy evangelista lazao ianao ny Andriamanitra ianao ny feno etaeta ao anatin'ny fanahinao maniry anao anao timopity Sandato un tanto non vuoi atao mihatra noho izany fitadiavanao n'Andriamanitra atao tokantrano ato hitondra fanatitra manipofony indray tompony aina sy Salato tananao fiona Rituniakasa Situniao Kami Aitanao Yatsara Laliswa Lagoma famina Kanidi Akita Nipana itu apa namnau Lasau Entumiakat saja Bilana Entumiakat Amina Fateh tanah Nyamani Marisa Amina Satsika amin'Andriamanitra na izao maraina izao na izao ariva izao dia ndao ampitombo izao ampifandraisatsika amin'Andriamanitra zany tiako ny iray aminao Jesosy tiako ny tafakambana aminao Jesosy relazy raha miray amiko ianareo ka mitoetra ato anatinareo ny tengo dia angatao izay rehetra tianareo fa ho azonareo zany o Jehovah Andriamanitra milanao zay milanao zay o milanao zay tompo milanao zay atao tokatrano milanao Andriamanitra tafakambana aminao tafamaray aminao Andriamanitra mitady anao isambatany mitady anao ny tsirara ihany Jehovah Andriamanitra ao hiakatra ao nahiakatra ao anatin'izay ambolana manaraka izao ao anatin'izay ambolana fampito zao o Jesosy milanao Jesosy milanao zay o Jesosy
lasana bavy atao amin'ity tokantrano ity tadio fa ny olona tafiditra ny lanitra dia ny olona izay mandrisy verina matetika eo amin'ny boky ny apokalipsy manao hoe izay maresy tadio fa ianao tsy nateraka ny oresy fa nateraka ho mpandresy ianao satria miaraka amin'i Jesosy Kristy efa resy ny fahavalo faratapony dia fahafatesana zany dia ilaza atao tokantrano ato hoe za dia nateraka ho mpandresy za dia nateraka andovany lanitra ary eto ambonin'ny tany aho tsy maintsy mpandresy na dia ao anatin'ny aretina izy ianao dia aza miteny za marary za ohatr' zao fa teneny sady hoe za efa sitrana sady za salama sady fa ny teninao mamaritra no avinao amin'ity androany ity lazao amin'ny alala mivavaka zany amin'ity androany ity ho akipinao masonao sy ny rato ny tananao aza manao pozin'olona malemilemy zany ato amin'ity tokantrano ity teneny sady fa efa mpandresy ianao miaraka amin'i Jesosy Kristy ianao mpandresy tafavoaka satria miaraka amiko mifanahy masina amin'ity ambolana manaraka ity manona fandresena manona fa tafavoaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy maintsy mpandresy satria miaraka amin'i Jesosy Kristy tsy maintsy tafavoaka miaraka amin'i Jesosy Kristy ato amiko mifanahy masina miaraka amiko Jesosy Kristy ina no antony tsy tafavoakanao raha lasana bavy miaraka aminao mifanahy masina raha io inona ny antony tsy hampandresy ianao momba ny anjelinao mitoby manodidina o Jehovah'Andriamanitro momba anay tsiraray avy reto mpanaraka ny fandarany reto misy aty ambanivohitra lavitra ty hampandresy azy ianao amin'izao adiny zao misy ao anatin'ny aretina ato amin'ity hôpitaly ity mampaneno an'ity radio ty Tompoandriamanitra tononina eo asady mifandresena tononina ho asady mifanasitranana amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy aoka ho raisiny zany mifanasitranana zany aoka ho raisiny zany mifandresena zany amin'ny anara-maherin'i Jesosy tenena mivavanao tsy maintsy tavita tsy maintsy tavoaka tsy maintsy mpandresy lazao matetika mivavanao zany tsy maintsy mpandresy miaraka amin'i Jesosy Kristy tsy maintsy lasa lavitra satria momba amiko mifanahy masina Jesosy eo ampandreseo ny zanakao ampandreseo aoka isongadina izy mihoatra noho ireto jentilisa ireto fotoana ny ony Jehovah ny heriny zao tsy maintsy lasa lavitra ny zanak'Andriamanitra lazao mafimafy tsy maintsy mandresy tsy maintsy mandresy tena mpandresy fao aminao tsy maintsy mandresy tena mpandresy fao aminao soto Jesosy mpandresy ny sapatan'olona ianao makasitraka tompo fandresena zay omenao makasitraka Jesosy ampandresy samy akorona ianao tompo ampandresy azy amin'ny hoadiny io na dia ara-polo zany ny soka Jesosy maintsy mpandresy tsy maintsy mandresy tena mpandresy fao aminao tsy maintsy mandresy
tena mpandresy avao aminao. Antso fanay masintsika mba hampandresantsika ao anatin'ny feokira alefatsika any ny feokira. Za fanay masino milanao ny antoko fandreseko tenao e, ny antoko fombiazako tenao mbe dongo bebe kokoa amin'ny fanay masina amin'ity androany ty. Amin'ny andro farany noho ny tenin'Andriamanitra nandatsako ny fanahy amin'ny nofo rehetra. Andao anana etaeta amin'ity androany ty, sandrato ny tananao dia andriny ny varavara-masonao. Tsy maintsy mpandresy milanao fanay masina hampandresy milanao hampahomby ianao no ilaiko amin'izay rehetra ataoko. Mamelaka anao zay fanamasina, mame fitoeranao anao zay eto amin'ity toerana ity aoka natrika ato anatin'izao tokantrano zao ianao. Mesa manokana amin'reto vahoakanao reto zay tafaraka aminay amin'ity androany ity. Da io zay mba handroso amin'ny fotoritory eo anatrehanao, mba handroso amin'ny fitiavana lalanao Andriamanitra raiko. Ka nizaniza miala mivavaka amin'ity androany ity dia tsy misy nizaniza miala maina. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo miteliko ny tenao, dia angatao zay tianareo na inona fa ho ataoko zany. Raha miray amiko ianareo dia mamombe, fa raha misaraka amiko kosa dia tsy mahay manao na inona hoy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra ny anton'izao fotoana androany zao dia amelomana ara-panan'olona marobe, atonga ny vahoakanao tafakambana sy tafaray aminao, ary maro ny altara hitsangana ao anatin'izany dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Da io manokan'Andriamanitra ty fotoana androany ity mba tonga ny tsirara iavy atsapan'Andriamanitra iasy eo amin'ny fiainany, ary ny vavaka rehetrarehetra zay tanterana eto amin'ity toerana ity dia atao voninahitry ny anaranao zany. Mandoalika anatrehanao fa fantatry fa anao tompo menkoaka eo anatrehanao ny maizy rehetrarehetra, menkoaka eo anatrehanao ny fanahiko, menkoaka eo anatrehanao ny fiainako rehetra. Ny fiankofana dia tsy eo mivavana ihany fa hatrany anatinay lalany. Dia lazay androany fa ianao ny antom-pisinay, ianao ny antony havelomanay androany. Androanika natrehanao fa fantatro fanao ino asandrajo nirako ufiderako anao. Laza hoe ianao no tompo avy ianao lay mpanobe maizy ianao rehetrasanjajo itanako ufifariko anao. Haleluya. Ny vavaka ataontsika eto amin'ity androany ity dia andravaravanyireo tetika maisy ny satana rehetrarehetra. Taka ny efa fanaontsika tatoato dia sorana ny tompo fa be dia be ny fiainana miova, ny marary sitrana ary ny fanakasian'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka zay tanterantsika. Raha ny baiboly ny jerena
dia misy antony vitsivitsy mahatonga ny fahoriana, ny farisena na ny fahababoana amin'ny fiainan'ny olona. Anisan'izany a, rehefa diso reraka loatra ny vatanao, na ihany koa manao atsirambiny ianao, na mahita loza ianao ka tsy mery, fandrika be vava mihitsy, satria ny baiboly dia milaza ny obolana 22:3 manao hoe ny mahira-tsaina izy izy a matsinjo ny loza ka miery fa ny adala mandrosoka vo. Rehefa zavatra efa fantatrao fahavoanao zao dia ianao mbola tsy mitandrina ihany, normal be ianao raha vo, tsy hoe mandasa sanatria fa zay ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Reraka loatra ianao tsy ampitoromaso ianao, marary ianao dikan'izay. Misy karazana ady zany a, na olana na aretina ihany koa, tena hoe olana taka ny mpitranga rehetrarehetra. Fa faharoa dia izao, raha jerena amin'ny baiboly a, nisy fotoana i Simona Petera tao anatin'ny tranomaizina, rehefa tonga ny anjely zay niran'Andriamanitra, dia ity mpanompon'Andriamanitra ity a variana natory. Ieritsereto tsara hoe ianao tapana ny tendanao, vonoana ianao anaty ady mamaisy mangotraka takan'izany, nefany a ianao la ny andro matory. Misy karazana pino zany a, ny ady efa mafy, ny olana efa matanjaka be, izy mbola loza matory, tsy mivavaka, tsy mitady an'Andriamanitra, tsy mamaky baiboly, tsy mamonjy fotoam-bavaka. Dia raha mamaky ny baiboly teny gasy ianao, dia ozy izy ny teny gasy manao hoe nitairin'le anjely izy, zany hoe nitohin'le anjely Petera. Fa raha amin'ny baiboly teny français dia ozy izy hoe frappé, zany hoe tena nikapony daroan'le anjely mihitsy Petera hoe ino ty ataonao ty, tonga dia zany nidariko zany a, ohatrohatran'izany zany, tena marary mihitsy zany. Ka misy fotoana ny zavatra mahazo anao a dia ohatrany hoe kapoka Andriamanitra, fananaran'Andriamanitra anao mba ifo ara-panahy ianao, satria misy reradreraka, rendremana, matoritory, verindalana, tafalatsaka ao anatina fakapanahy, dridradrida ao anatin'izao confinement zao, tafalatsaka ao anatina fahotana, dia Andriamanitra tsy te hitanao very, zanakao tsy tianao iliba amin'ny adalana, kaponao izy. Dia misy adina fahoriana mitranga amin'ny fiainan'ny olona, karazana kapoka zay fananaran'Andriamanitra mba ifoazan'le olona ara-panahy. Fa fahatelo zay idiran'ny vavaka ataontsika androany a, dia ozy izy ny Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahavalo tapany fara manao hoe izao nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia ny andravany asan'ny devoly. Raha jerenao ny fampiteny Saoly mpanjaka any amin'ny Samuela voalohany toko 2:10 dia manomboka amin'ny 2:4 a, Samuela voalohany toko 2:10 2:4 dia milaza mazava tsara ny ten'Andriamanitra fa nampitotongana ny Saoly mpanjaka, ny napotika sy narava azy ary natonga azy tsy tafarina mihitsy. Misy olona zany potika rava tsy tafarina mihitsy satria tsy tonga saina manao hoe fanaratsy na herina devoly, heriny maizina le zavatra manafika azy. Dia zany nazo ny Saoly mpanjaka, vokatr'ilay fanahy zay tafiditra teo amin'ny fiainany, potika tsy tafarina mihitsiny. Ary ity ny mataitra tamin'ny andron'i Jesosy Kristy dia tsy nazatra ny olona zany resaka délivrance izany, tsy nazatra ny olona zany. Ny olona dia variana fotsiny hoe nivavaka nanompo an'Andriamanitra fa tsy nanohatra devoly, tsy niditra tao anatina resaka délivrance. Eto zany androany a dia hiditra ao anatin'izay vavaka lehibe zay tsika. Any amin'ny Luka toko 7:10 dia ny 9:20 misy ny tantaran'ilay vehivavy tsy matraka nandritry ny 20 taona ifandresantsika teto tao anatin'ny vavaka antsika tamin'ny herinandro. Rehefa nijery ny vehivavy iny olona, dia ozy izy ny olona manao hoe marary lamosina izy, marary taolana izy, niasa mafy izy tamin'ny andron'ny fahatandrony, dia zany mahatonga ny lamosiny lasa miforotra. Fa rehefa tonga teo anatrehan'i Jesosy le vehivavy dia tonga dia nitenen'i Jesosy manao misy fanaratsy, satana ozy izy io mamaritra anazy io, asan'ny devoly mamparary ny vehivavy io. Niratra daholo ny olona rehetrarehetra hoe ahoana tsara. Io Jesosy manao hoe marina ozy izy fa ty vehivavy ity dia zanaky Abrahama, pino io mpanompon'Andriamanitra hatramin'ny fahakeliny io, zanaky ny fiangonana. Fa zao ambarako anareo Jesosy ao amin'ny Luka toko 7:20 2:20 fa ny mahatonga nyity vehivavy ty maharary ohatran'io nandritry ny 20 taona dia misy fanaratsy, satana ny mamaritra azy. Zany hoe misy olana zany mitranga atao anatin'ny tokantranontsika ato a, devoly ny ao ambadiky le izy. Mialatsiny amin'izany fiteny zany satria tena pitsiriko aminao mihitsy ny marina mba tonga anao ho afaka ahita fiovana, ahita filaminana ary ho mpandresy manoloana ny zavatra mitranga atao anatin'ny tokantrano ato. Misy karazana olana, misy karazana problème, misy mpivady miady, misy aretina, misy karazana blocage, misy voaingana mihitsy any nandray mpanompon'Andriamanitra anankiray dia zao. Za ozy izy pasteur ilikiliky ny olona, ataony olona tsinitsinina, ny ray aman-dreniko manilika, ny vadiko manilika, ny zanako manilika, ny olona rehetrarehetra.
dia ilay olona vao ilikilika dia mieritreritra manao hoe ny olona mihitsy ny ratsy toetra, ny olona mihitsy ny ratsy fanahy. Fa rehefa niresaka tamiko izy ka mivavaka ho azy dia zao no teneniko taminy, fanahy io zavatra mahazo anao io. Io no antsony hoe fanahy ny fanilikiliana. Ka naizany eza tany alehanao na manao ny tsara rehetrarehetra ary ianao mba hitiavan'ny olona anao. Marina mihitsy zany pasteur ozy izy, za efa miezaka fa ianao mbola alan'ny olona foana satria fanahy le izy. Ka androantsika dia hitsangana, manasanao hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy, hivavaka eo anatin'ny tompo. Zavatra roa no ataontsika aloha melohan'ny délivrance. Voalohany avelo ny heliko ny olona zay anananao alahelo. Fa raha tsy zany dia karazana rano araraka amin'ny vato fotsiny ty vavaka ataontsika ity, fa tsy mandaitra mihitsy, tsy ho salama akory ianao, tsy hivany problème anao ary tsisy ninina ho ataon'Andriamanitra. Fa raha misy olona nandratra anao, raha misy olona namodika ny fiainanao, raha misy olona nanimba anao, raha misy olona niady taminao, dia ny zavatra voalohany mila ataonao amin'izao fotoan'izao dia mamela ny heliko zay olona zay ianao. Raha azonao tononona moramora ny anarany rehefa avy eo dia tonony amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ohatra moa ka tsy tononao ny anarany, tsy manina fa teneny fotsiny hoe ile vehivavy ohatran'izao iny, le lehilahy takan'izao iny dia tonony eo anatren'Andriamanitra. Olo tianao taloha, mpiara-miasa taminao, mety lehibe anao taloha ihany koa, mety mbola lehibe anao amin'izao fotoan'izao, pitarika ny orinasa zay asanao, manao ataony atsonjay ianao, tsy meno ny karamanao, ilany vaniny ianao, lazainy fa olona ohatran'izao ianao ataony tsinotsinona mihitsy. Dia hivavakantsika amin'izao fotoan'izao angataka ny famirapon'Andriamanitra ary angataka ihany koa famelan-keloka ho an'ireo ny olona zay nananady tamintsika ireny. Iaraka hivavaka antsika amin'izao fotoan'izao. Andriamanitra raha eo mivavaka eto anatrianao zay amin'ity androany ity dia fantatra efa eto ianao Andriamanitra zao. Zavatra anankiroa ny ataonay melohan'izany délivrance lehibe zany. Ny voalohany dia mamela heloka an'ireo olona zay nanananay alahelo. Mety atao anaty tokantrano ato, vady amanjana, rafozana, zobavy, mpiray tapo, ray aman-dreny zay miteraka mivavaka izay Andriamanitra mba hanafaka ny tenanay amin'ity androany ity. Ary tonga anao Andriamanitra hiasa malalaka tsara, hiasa mikery eto amin'ity toerana ity dia mila mamela heloka izahay, mila manafaka ny tenanay izahay. Ianao dia niteny Jesosy manao hoe raha andeha hitondra fanaritra ianao ka manana olana amin'ny rahalanao dia avelao mihitsy aloha fanaritra anao dia ndana mihavana aminy. Tompo mivavaka izay araka ny teninao ihany koa izay milaza manao hoe mifamela heloka ianareo mba ho sitrana. Misy karazana aretina, misy karazana olana zay tsy hiva mihitsy, problème tsy hilamina mihitsy raha tsy milamina ny anatin'ny fona ihany. Mamela an'ireo olona zay mety nanana ady tamiko Andriamanitra ao, mamela heloka an'ireo olona zay nanana ady taminay, ireo olona zay nifanditra taminay, mety manana ny rariny mihitsy zahay, zay ny manana ny marina, zay ny manana ny rariny. Nefa androany mba atonga an'Andriamanitra andray an-tanana ny adinay, atonga an'Andriamanitra anao fagagana lehibe, anafaka neto amin'ity toerana ity dia mamela heloka mihitsy izany toetra zany Jesosy hitsiry aty anatinay, haniry aty anatinay, toetra mahay mamindra fo aty afo, mahay mamela ny afo, madio fo eo anatrehanao, diovy ny fony reto lehilahy sy vehivavy reto. Toetra be tsara velatsy rehefa eo anatrehany dia mety madiodio na miteny tsara, fa rehefa any ambadika dia mifosafosa Jesosy anadio anay fa volavolao aty anatinay mihitsy le toetra tsara avy aminao, le toetra mendrika avy aminao Jehovah'Andriamanitra ho mpamindra fo. Zay na dia manao asa lehibe ka tsy mahay mamindra fo, tsy mahay mamela heloka na dia tondra fanaritra lehibe dia hoe ianao entana aloha dia mihavana amin'ny rahalanao na amin'ny rahavavinao elohany hitondranao fanaritra eo anatrehany Jehova. Ianao Jehovah'Andriamanitra dia marina sy mahitsy, zanak'Andriamanitra tsy tianao miôla koa, tsy tianao ny ataovy zany mivavaka izany eo tsanganany eo, ataovy zany mivavaka Jehovah'Andriamanitra mety mavesatra ny vavanao sy ny lelanao fa teneno zany hoe mamela ny ranona, mamela ny elony madio ny foko manomboka androany. Naiky avy amin'ny alalan'ny vavaka dia ho hitanao fa ho sitrana ny fonao, ho afaka ianao ary andray an-tanana ny adinao sy ny problemanao rehetrarehetra Andriamanitra. O Jesosy eo mivavaka eto anatrenao amin'ity androany ity, mamela heloka Jesosy, manala an'ireo karazana vesatra rehetrarehetra, ireo karazana adiady sy fandirana rehetrarehetra, ireo karazana fatezerana fanafotonana zay nametipetina ny foko. Andriamanitra mivavaka eto anatrenao amin'ity androany ity, amorony fomadio Andriamanitra ary avao ziorina marina,
mifanaty anatiko aty mba tena ho tafatoetra eo anaty anao a mba iorona marina eo anaty anao ny fanako ary mba hitanao amty androany ity tompo te ahitanao asy ny voninahitra ary koa ny falebiazanao tompo te ahitanao amty androany ity te ahitanao Andriamanitra te atsapanao hiasa eto am'izao toerana zao a te andrehanao Andriamanitra ray koa ianao andray an-tanana ny olana sy ny adana rehetrarehetra amty androany ity amin'ny anarana Jesosy te ahitanao sy ny voninahitra ary koa ny falebiazana kaomeko anao isaresanao tideranao Dao anandatanantsika te ahitanao sy ny voninahitra ary koa ny dia zavatra faharoa ataontsika mialohan'ny hidirantsika ao anatin'ny vavaka fanafana amin'ity androany ity izay inoko tanteraka fa anovany maizy ianao anovany situation atao anatin'ny tokantranonao anovany toe-panahinao ihany koa dia angataka ny herin'ny fanamasintsika amin'ity androany ity dia eto indray dia mitarika anao mpandoliny zay tsy voasaza kory ianao raha mandoaliky na ihany koa hoe tsy maintsy mandoaliky afaka mitsangana ianao na mipetraka ihany koa fa zay afaka mandoaliky rehetrarehetra dia akatoerana tsara amin'izao fotoana izao andray ny herin'ny fanamasina anoby hery amin'ity androany ity mba hita ny voninahitran'Andriamanitra zany aomentsika an'izay hira izay dia ny refrain aomentsika izao fotoana izao andoalika isika ao anatin'izany rehetrarehetra sy ny voninahitra ary koa ny falebiazanao isaresanao tideranao te ahitanao sy ny voninahitra ary koa ny falebiazanao isaresanao tideranao sandratontananao dia vereny zao vavaka zao mba hitovy tsara ny tadotokanga rehetrarehetra dia hiaraka iaingitsika misy amintsika moa vo tatoato no nanaraka n'ity vavaka ity tsika tsy mijery anaram-piangonana na toko mpivavahana fa iray ihany no lanitra vatantsika ray ihany no Andriamanitra ivavahantsika ray ihany no baiboly hitarika anao zay sandratontananao dia vereny zao vavaka zao Jesosy io mila ny herinao mila ny herinao am'izao fotoana zao raha ny heriko ihany tsy mahefa na inona na inona fa am'izao fotoana zao fenoy amin'ny alalan'ny herinao fanahy masonao mila ny herinao mangetahetanao maniry anao mafy mba ho feno anao indray amin'ity androany ity
ara ivavaka anohatra ny satana dia tsy ajanona eo anatrehako ny hery maizina rehetrarehetra satana sy ny forongony rehetra tsy maintsy miala eo amin'ny fiainako fanamasinao mehoery velombelomindray atanjao ny ara-panahiko amin'izao fotoana izao araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra fa azo hery ianareo amin'ny ilatsan'ny fanamasina aminareo hitomby hery amin'izao fotoana izao tsy ho kristianina malemilemy malaindaina mivavaka osaosa ara-panahy fa kristianina matanjaka mahery velona ara-panahy matanjaka ara-panahy manana ny hery ny fanamasina zany a manomboka androany fanamasinao atanjao velomy fenoy indray a fanamasinao milanao amin'izao fotoana izao dia ho feno anao amin'izao fotoana izao toy izany mivavaka zany samy mangataka ny hery ny fanamasina amin'izao fotoana izao indray zay tsirara avy mangetaetanao zay fenoy zay tompo mba ho lehilahy vehivavy mahery matanjaka amin'izao vanim-potoana vaninandro zao amin'izao vanim-potoana iainanay zao dia toa mahakivy mahaketraka tompoandriamanitra mividim-piainana miakatra mahakivy zany fa mila nitanjaka avy aminao zay fanahy masina atanjao indray zay atao amin'ity tokantrano ity mbe ho hery manokana avy aminao mbe ho hery zay tsiraray avy mba tsy ho ketraka mba tsy ho kivy o Jehovahandriamanitra atanjao reto mpanompon'Andriamanitra miara mivavaka aminay miara manandratana miantso fanahy masina mamelaka anao zay fanahy masina hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanay mamelaka anao zay fanahy masina hidina ty amin'ny fiainanay hidina any amin'ny sainay eo sain Kristy zay saina matanjaka atohitra ireo problema ireo ady misy eo amin'ny fiainanay meo anay fanahy masina le saina mahery meo anay ny toe-po matanjaka tompoandriamanitra miara miantso miara mivavaka zay ato amin'ny tokantrano tsy hoe ampihemy fotsiny zay ato fa miara mandray anjara mihitsiny o Jehovahandriamanitra miara mivavaka zay tsiraray avy ato amin'ity tokantrano ity meo hery ny fanahy masina atanjao zay tsiraray avy atanjao fenoy etaeta ao anatinao amin'ity androany ity aza mety ho kristianina malemilemy na osaosy zany foka tena hivavaka ianao hidongo ny fanahy masina hidinao anatinao o fanahy masina tsy vitanao samirery ny fiainanao fa mila ny fanahy masina ianao anosika anao izay dia hiara hivavaka anosika anao mba ho vehivavy mahery tanora matanjaka lehilahy mahery atao amin'ity tokantrano ity miara mivavaka tsika tsiraray avy midongy ny fanahy masina mba hirotsaka any aminao meo hery amin'ity androany ity atanjao mampatanjaka andreraka amin'ny fanahy masina zay kelikely hery dia omeny hery be na dia ny tanora sy ny zatovo aza mety ho ketraka fa izay miandry an Jehova androso hery fenoy hery zay fenoy hery zay fenoy hery zay sady anandra-tanana ianao miantso mafy fenoya milanao aoko vontanao aoko andray anao fanahy masina ianao ny ilaiko ato amin'ity tokantrano ity milanao zay tsiraray milanao tsy vita amin'ny volako tsy vita amin'ny fahaizako tsy vita amin'ny fahalalako fa ianao ny ilaiko fanahy masina ianao ny ilaiko fenoy zay tsiraray avy fenoy te hihoatra ny omana eo anoloana io zay fanahy masina no ilainay afanay mihoatra misaoty an'io fenoy zay fanahy masina mangetaetanao meohery Jehova ianao no herinay baterisy fiarovanao anay milanao zay fifoazam-panahy nandray Andriamanitra misy ady lalovanay satria tianao ho foaziny zay tianao ho tairina ny ara-pananay tianao anarina sy ahitsy zahay dia misy ady tonga eo amin'ny fiainanay o fifoazam-panahy oka hitranga amin'ity tokantrano ity ampitsonika ny ady rehetrarehetra ny afo ny fanahy masina zay hirotsaka amin'izao fotoana izao fanahy masina midina mameno anay foazo ny ara-pananay tsiraray avy foazo ny ara-pananay tsiraray avy foazo ny ara-pananay tsiraray avy fanahy masina foazo ny ara-pananay tsiraray avy fanahy masina mameno anay ato anatyty tokantrano ity o ianao mahita ianao mahafantatra ny ady atrehany tsiraray avy ianao mahalala tompo fa meraty zao fiainany zao ianao mahalala fa misarotra izao fiainany zao tsy misy nizaniza azonay anteherana fa tsy ianao rery fanahy masina foazo ny ara-pananay tsiraray avy azondray zay tompo aza vela torotoro aza velo varobarina fotsiny amin'izao foazo
mangatafy foazam-panahy ray avy amin'ny fanahy masina ato amin'ity tokantrano ity tsika tsiraray avy mpanompon'Andriamanitra mangatafy foazam-panahy avy amin'ny fanahy masina foazin-ray mba hirehitra fanafo angatao le fifoazam-panahy irotsaka amin'ny tokantranonao irotsaka amin'ny ankonanao milanao zay fanahy masina ampifoanay indray hiala amin'ny torimaso ara-panahy mila mifotsika kristianina amin'izao vaninandro vanim-potoana iainantsika izao mila mifo foazay tsiraray avy mila fifoazana avy aminao fanahy masina foazindray zay mba hirehitra afanafo hivavaka afanafo amin'ny fanomponanao tsy ketraketraka amin'ny zava-misy ato amin'izao tontolo izao ianao fanahy masina no ilainay ianao ny afaka mamohanay indray hiala amin'ity torimasom-panahy ity foazy Jesosy ty firenena ity foazy Jesosy ty ankonana ity fiarahamonina tompo mila fifoazam-panahy avy aminao mila firehetam-panahy avy aminao ampirehitra anay indray ianao Jehovah-Andriamanitra iantso ny afo amin'ny fanahy masintsika iantso ny afo amin'ny fanahy masintsika atonga isanao tena hirehitra afanafo atonga isanao tena hirehetareheta amin'ny fitiavana any Kristy angatao ny afo amin'ny fanahy masina angatao ny afo amin'ny fanahy masina apireto ato amin'ity tokantrano ity apireto indray zay tsiraray avy zay mpanompon'Andriamanitra evangelista pitarika fotoana piasa tsiraray avy apireto indray zay tsiraray avy Jesosy reto pasteur be dia be namanay tompo apireto amin'ny fitiavana anao apireto amin'ny fitiavana anao milanao fanahy masina milanao iakatra ifondray torimasom-panahy tsiraray avy amin'izao vanim-potoana iainanay izao milanao zay fanahy masina atanjao fanahy masina ianao ny ilainay reto vehivavy sy lehilahy marobe reto tanora sy ray aman-dreny zay mivavaka amin'izao fotoana izao Andriamanitra ray koa isiery vaovao irotsaka ao anatinay tsiraray avy amenao nay tsiraray avy amin'ity androany ity aoka hiakatra ny ara-pananay tompo sy to miakatra zay androany aoka hery atanjaka tsy ho vehivavy na lehilahy malemilemy zany aresy tosika ny herin'ny fahavalo rehetrarehetra aresy tosika ny herin'ny maisina rehetrarehetra teneny mihitsy Jesosy hoe sy to miakatra ny ara-panahiko hoe ampahirezo aza vela osaosa Jesosy asandrato ny tananao toy izy ny vavaka ho antsika zay manaraka ny tionjapegny ity ho antsika zay manaraka ny fitalavitra ho antsika zay manaraka ny Facebook na ny YouTube toy izy ny vavaka amin'izao fotoana izao teneny Jesosy ampiakary ny ara-panahiko sy to miakatra Jesosy hoe ampiakary ny ara-panahiko mangetaheta ampiakaro amin'ny refy ambombongo kokoa ny ara-panahiko tsy janona eto amin'ity niveau ity fa hiakatra faratampony tompo ampiakaro indray ny ara-panahanay tsiraray avy tompo Andriamanitra mila mitombo ny ara-panahanay fa rehefa tahina ny ara-panahanay dia tahina koa ny ara-nofonay rahandray zay dia miazakazaka amin'ny ara-nofo nefa mivokatry ny nofo fahasimbana fahafatesana fahaverezana fa mivokatry ny fanahy kosa dia zava-tsoa marobe fiadanana fitiava tompo Andriamanitra milanao zay hoento miakatra indray a Jesosy eo tahaka voromahery anidina any amin'ny faratampony anana hielatra ny voromahery anana fangiana-pandeha tahaka ny voromahery hoento zay Jehovah-Andriamanitra milanao zay Jehovah-Andriamanitra hoento miakatra zay Jehovah hoento miakatra sy tuyawanyaminao tena hitanao esaranila ichao kanidino aitanyo chane tata ifalaichu utafakaba na minawa yetu miakatra yetu miakatra
raton tananao dia very zavatsy fanamasinao teo feno anao teo entika tanteraka anao sy toy miakatra indray aho aza vela hidina miara-panahy aza vela mitamosa ara-panahy te atanjaka indray aho sokafo maso-panahy ahitako mihoatra androany mihoatra noho niady ateako zavatra iainako androany sokafo maso-panahy fanay masonao mila era avy aminao mila ny fafenono am'izao fotoan'izao asarato tanao dia toy izany vavaka ny fafenono ny fanamasina angatatsika fotoan'izao sokafo maso-panahy ampony era ty anatiko ty manana etaeta am'izao fotoan'izao manana etaeta am'izao fotoan'izao mangetanao zay fanay masonao fenoy zay tsiraray azy olenao feno fanay masina anana ero fanay masina lobangarety eo fenanay fenoy akatanay le fanao fafenono amenanay am'izao fotoan'izao idina ty anatinay fanay masina amenanay fanay masina fanay masino miranao zay ampaheranay anao zay eo anatiny farera diarana zay eo anatiny faketraketrana mioher zay tompo io anetin'io tsy maintsy resinay rehefa ty anatinay fanay masina mifahampidina fa fitsinganana ny vavaka fitsinganana ny vavaka mangatany fafenony fanamasina fitsinganana am'izao fotoan'izao fenony tanako fenony sety fenony foko androany eto miakatra kompositery miakatra mba hita mihoatra no zay hita ny olona rehetrarehetra fanamasinao mamenoanay tsy raragavo ianao fanamasina ny mameno anay feno zay fanamasotoetra ny fananao masina no mitoatra atao anatina iato afahanay mivelatra amin'ny tokony ho atao afahanay mandresy afahanay matanjaka herin'ny fananao masina no mitondranay miakatra mitondranay mandresy mitondranay mandroso mitondranay miazakazaka miheratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fananao masina no mampitoetra ny voninahitra ao atao anatinay matanjaka mahery tsy manana fahosana tsy manana tahotra tsy manana fanahina rehefa feno herin'Andriamanitra ianao dia tsy misy tahotra intsony tsy misy fanahina intsony zavatra anankiray rehefa feno dia tsy azo ampiana zavakafa intsony takan'izany ny sainao takan'izany ny fonao androany ametao tanana ny lohanao dia lazao feno ny fanamasina enika ny fanamasina tanteraka tsy misy toerana ho an'ny zavakafa intsony tsy misy toerana ho an'ny fanahina ho an'ny tahotra ho an'ny tebiteby tsy misy an'izany intsony aty anatiko aty taloha zany fa tsy zao intsony manana herin'Andriamanitra minoa manana antoka fa ampandresy Andriamanitra ary zay zavatra ambarako androany zay zavatra lazaiko androany zay zavatra tenineniko androany zay zavatra sainitsainiko dia ho tanteraka zany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy ho resy eo anatrehako ny fahavalo ho resy eo anatrehako ny herin'ny fahavalo rehetrarehetra manomboka androany tsy misy toerana ho an'ny fanahina intsony amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy 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 lazao fa tafatsangana indray ianao tafarina indray ianao velona indray ny ara-pananao mahery tsara indray ianao manomboka izao tafaray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina lazao hoe mahery matanjaka tsosa osy zany tsy reradraraka tsony azao mamelona ny fanamasina manangana ny fanamasina manatanjaka ny fanamasina mahery manana fahatanjana takazio toerana ho an'ny fanahina tsy kristianina be fanahina kristianina be tahotra be tebiteby amin'ny anara maherin'i Jesosy ahita fo tsara amin'ny alina raha mandehana manao zavatra tsy manana fisainana negativa fa fisainana pozitiva mandrakariva fisainana miabo tsy mitsokady tsy mamotsitra tsy miembotra tsy mijany eny antenatenana zany ny fisainanay manomboka androany ao amin'ny fanamasina miova ny zavatra rehetrarehetra karazan'olona mavita zavatra manana fisainana hafa mihitsy takany Josua Kaleba tsy takany folo miralahy fa saina hafa mihitsy mila manana saina hafa mihitsy ianao zao tsy mitovy amin'ny mpiray-tam-po aminao tsy mitovy amin'ny fianakavianao takany Davida nanana saina hafa mihitsy tsy mitovy amin'ireo miaramila ny Israely tsy mitovy amin'ny mpanjaka ny Israely fa nanana saina hafa mihitsy izy hoy izy manao hoe resiko Goliaty io za karazan'olona tsy mitsokady zany mihitsy za karazan'olona tsy mamotsy zany tsy mijany eny antenatena ny teneno zany teny zany tsy mamotsy zany tsy memoteny an-dalany zany
Lazao fa mavita zavatra ianao. Ao aminao ny herin'ny fanamasina. Manangana anao. Manangana ny raha efa ela. Amin'ny anarana herin'i Jesosy Kristy. Amin'ny anarana herin'i Jesosy Kristy. Miakatra moral anao. Mahery anao matanjaka anao. Manova ny fotofisainanao ny herin'ny fanamasina izay niraisinao. Tsy olona mora kely. Tsy mora malemy. Tsy mora ketaka. Matanjaka. Satana fandriamanitra maherina andriamanitra ivavanay Jesosy ianao nefa mitona anay miakatra ianao nefa mibata anay ianao nefa manohana anay eto miakatra sy tonga amina teo hitanao nasarahiranitra kanidina iakatra kanidinao ahitanyo tremetoanta ifanaito utafakabanamina eto miakatra eto miakatra sitinawaya aza omena laka ao anatin'ny sainao mihitsy ny fisainana negative na ny fisainana mihiba. Tsy midika kory raha mandalo hoady ianao dia ho resy. Fa possible ianao mandalo hoady fa tsy possible ianao ho resy mandrakizay. Averiko? Possible ianao mandalo hoady fa tsy possible ianao ho resy mandrakizay. Raha Andriamanitra momba antsika izy any atohatra antsika. Hoy Jehovah tamin'i Joshua, tsisy olona janona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Ivavaka tsika hiady amin'ny Satana, androka ny Satana amotika ny herin'ny devoly. Araka ny nambaran'i Jesosy tamin'ilay vehivavy nanana olana nadritra ny 12 taona manao hoe mahatonga ny fiainanao tsy matraka, mahatonga anao tsy mety tafarina mihitsy, mahatonga anao tsy mety salama. Dia satria ny antony dia izao, misy fanamiafina ao ambadika ao. Dia jereo amin'ny Baiboly fa tena nametran'i Jesosy tanana mihitsy io vehivavy io, izany hoe nanaovan'i Jesosy délivrance mihitsy le raha matoa. Dia nanomboka teo izy dia nivany olany ary sitrana tanteraka izy. Itsangana ianao amin'izao fotoana izao anohatra ny Satana, ianao malala hoe inona ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao, inona ny zavatra mahazo anao amin'izao fotoana izao. Mety bokany trosa ianao, mety tsy mandeha amin'ny laona ny zavatra ataonao rehetrarehetra, mety misy karazana famisaviana mahazo anao, mety misy karazana fanelikiliana araka ilay nambara teo. Zay zavatra ataonao rehetrarehetra dia ohatran'ny elikiliky ny olona izany ianao, tsy meny olona toerana mihitsy ianao, tsy meny olona rariny mihitsy ianao, aza manaiky an'izany, mila miovy izany androany. Ianao dia karazan'ny olona mahavita zavatra, manan-javatra ianao, mombanao Andriamanitra. Ianao maheno misy karazana blocage, misy sakana ngeza be mihitsy, manao zavatra ianao dia bloqué, manao zavatra ianao dia bloqué, dia henonao mihitsy hoe mavesatra mihitsy ianao rehefa manao zavatra. Ndao hitsangana androany toeriny devoly dia andositra anareo izy. Araka ny voalazan'ny Jaona voalohany toko 7:9 teo, izao no isehony zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Ianao no mandrava azy fa tsy izy no tokony handrava anao. Ianao manana fahefana, ianao manana ny herin'Andriamanitra. Indro efa nomeko anareo ny fahefana, anitsaka menarana sy maingo ary ny andresy ny hery rehetra nanany fahavalo. Zany hoe ninina herin'ny fahavalo, ninina hery manafika anao sy mampahory ianao amin'izao fotoana izao, mitsangana ianao fa ampandresy anao Andriamanitra. Tonga dia raikitra asandato ny tananao dia manombo mahita fandresena ireo zavatra rehetrarehetra izay mety hitanao hoe avy amin'ny devoly,
toero zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy olo-kafa ny vavaka fa ianao no hiteny amin'izao fotoana izao, ianao no hiteny amin'izao fotoana izao. Ndao ary, ndao tsika, lasa. Zany mandravanao amin'ny anaran'i Jesosy. Devil marary, Satana tapatongotra amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fotoananao bloqueko amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy afaka mivoaka ny siny ianao ka manao fivoriana izay anavana ny fiainako ka nahinana teti-dasy izay efa voahomana anavana anapoteha anakorotana ny fiainako tonoliko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tonono misy le endrikelikely zavatra mahazo anao ohatra hoe voahilikiliky ianao tsy mety mahita fity mihitsy ianao any ampiasana eo anivon'ny ankonana sy ny fianakaviana roainy fanahany fanikiliny fanana oziny famisaviana fanany fankalana lefa ny fahavalo fana manakorotana ny fiainanao manakorotana ny tokantranonao mety nilamina tsara ny tokantranonao dia misy olona mitsiriritra mandeha tsara ny arabola dia misy olona mamisafa misy olona mitady amotika lasa bloqué ny fiainanao zao mitsangana etseo ny tananao etseo ny herinao mitenena amin'ny anara-maherin'i Jesosy miala ianao Satana hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anara-maherin'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny sambatan'olona amin'ny anara-maherin'i Jesosy fanamfanily amin'ny anaran'i Jesosy anaran'i Jesosy solution zanak'Andriamanitra ferny devoly izy amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy herin'ny famazinana rehetrarehetra Jesosy Kristy herin'ny famazinana rehetrarehetra famazinana rehetra fanamamily ny anjara voatendry sy manapotika ny rehetra fanamanaka na valim-bavaka ny anara-maherin'i Jesosy fanamitondra fanahosy fanamfanily client tondra retina fanamarofo rehetrarehetra anara-maherin'i Jesosy fanamampitongana Jesosy Kristy roa ile fanamampitongana tao amin'ny Saoly mpanjaka Baiboly dia miteny mihitsy hoe fanaratsiny tao amin'ny Saoly nampitotongana ny fanjakana roa io hiala aminao ianao maheno manao hoe manomboka midina ny toe-karena midina ny fari-piainanao manomboka midina ny zavatra midina ny tokantranonao roa amin'ny anara-maherin'i Jesosy amin'ny anara-maherin'i Jesosy fanamampitongana tena amin'ny anaran'i Jesosy fanahosa rehetrarehetra fanampandrava rehetrarehetra fanampanakana rehetrarehetra amin'ny anara-maherin'i Jesosy amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy miala zany amin'ny anara-maherin'i Jesosy 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 Kristy potika amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy fanamampitongana io amin'ny anaran'i Jesosy zao nanaovantsika azy tsy ny tenanao ihany no roanao Satana hiala amin'ny tenanao ianao raha matsapa hoe misy zavatra hafahafa iny tananao ohatra ny hafahafa zany ohatra ny eninao ny tananao hoe hitanao rehefa misy fotoana mandroaka hoe fanam-blokazy na fanampandrava dia ohatra misy zavatra hafahafa zany ny tananao dia toy izy le vavaka fahazajanao hoe ay ohatra ny crampe be ny tanako ohatra ny hafahafa ny tanako ohatra ny metsiketsika ny tanako toy izy le vavaka fa ino mahatonga anao ohatra ny hoe tsy mahomby amin'ny resaka arabola satria misy blokazy ny tananao dia rehefa mivavaka ho an'ny tenanao ianao a mandroaka n'le zava-misy iainanao fanahany rofy ianao taizana retina ianao tsy mety salama mihitsy roainy fanahany rofy fanahosy miala aminao zany salama ianao manomboka eto fandrandray Satana no miafikafi no ambadiky le aretina mahazo anao indrindrandrindra ianao manofo olona maty io ianao zany ohatra ny hoe mararary lavo zany ohatra ny hoe jerena ty ivelany ianao ohatra ny hoe matanjaka be nefa ianao maheno hoe marary dia rehefa matory ianao amin'ny alina manofo ratsy ianao dia misy olo ohatra miantso anao zany le fianakavianao efa maty efa ela be miantso anao ndao anaraka anay zany antsony hoe fanahany fahafatesana roa io dia ho salama ianao dia rehefa avy mivavaka ho an'ny tenanao ianao ao anatin'izany dia mandendehana mihitsy dia roa ihany koa Satana hiala amin'ny ty tokantranonao ty manomboka androany dia ny fiadanana mila manapaka atao anatin'ny tokantranonao ny fahasalamana ny fahasoavan'Andriamanitra ny fitahin'Andriamanitra zany manapaka ato manomboka androany amin'ny anara-maherin'i Jesosy manaova mainana mafy tsara miala ato ny korotana ny fifandirana nareo mivady ny fakaty tsara ny arabola nareo nandeha niasa tsara nandeha tsara teo dia lasa ohatra ny misy olona ny alina misy olona ohatra ny tsy faly taminareo zany dia lasa nanomboka teo dia ohatra namoaka vava le olona dia nanomboka tsy nandeha ny fiainanao ny korotana ny fiainanao vavahandroany a tsy ho an'ny tenanao ihany fa ho an'ny tokantranonao ihany keo rahalahy mijoroy ianao mitsangana ianao raha nabavy malala mitsangana ho fitahina ho an'ny ankonanao androany tao hivavaka tsika tonga dia roay amin'ny anara-maherin'i Jesosy fanana amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy mitondra retina fanana kalanoro antsarara iaby fanana vazimba anara-maherin'i Jesosy Lucifera miala tao amin'ny anaran'i Jesosy Belzebuba potika amin'ny anara-maherin'i zadona rava amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy fanampandrava rehetrarehetra io fanahafahafatesana fanampandrava rehetra ny fiainam-pitiavany fanana blokazy arabolany tsy fanjariana tsy fanjariana fanamampitotongana fanamfahantana fanana blokazy fanana tosa miala amin'ny anara-maherin'i Jesosy
Enara mair Jesus. Miala Satan. Mengurneta na dia miala tau Lucifer. Beelzebub. Panana kalandu. Fasim. Enara mair Jesus. Afak. Enara mair Jesus. In mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Enara mair Jesus. Enara mair Jesus. Enara mair Jesus. Jesus. Karazana famosavina le famifavaly tamin'ny alalan'ny emboka, tamin'ny alalan'ny fananirana, fanankaramaina, tamin'ny alalan'ny vola izay nomenanao, vola mafana niditra tao amin'ny tananao tao, niditra tao anatin'ny poketranao, niditra tao anatin'ny tokantenanao tao, amin'ny anara-maheran'i Jesosy miala amin'ny famosavina, na tamin'ny alalan'ny fifandraisan-tanana, na tamin'ny alalan'ny karazana singa teny aminao teny, mety ny atina akanjonao, mety ny t-shirtanao, mety ny sortanao na patalohanao na lainy, tena misavily tamin'ny alalan'izany ianao, na sary mariagenao, na sarinao, sarinareo mivady, na sarin'ny zanakao lahy, niovany zanakao lasa maditra be, lasa tsy mirarafikenana amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Arotako zany karazana famosaviny zany, zany herin'ny devil zany, amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Miala lasa miala mpitokatrano ty, miala mtiralahy ty, miala mtenabavy ty, amin'ny anara-maheran'i Jesosy, amin'ny anara-maheran'i Jesosy, amin'ny anara-maheran'i Jesosy, amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Miala ianao Satana, miala ianao Satana, miala ianao Satana, miala ianao Satana, tsy manam-pahefanato ianao. Ahorony entanao, ahorony entanao ah, any Jesosy reto reto, any Jesosy ty tokatrano ty, any Jesosy ty vehivavy ty, any Jesosy zao ankonany zao, tsy mahazo mifitsapitsaka ato ianao, tsy mahazo mifitsapitsaka ato ianao, lasa ianao mandeha amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Fanampandrava, mena rano, fanamfahafatesana, fanampanimba zavatra zany amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Miala zany, miala zany, miala zany, miala zany amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Fanantsy fanjariana rehetra, miala amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Karazana fanatsimahana fa isan'ansanany dia mihinan-kanina tsy mety mahita vola. Amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Tsy mety mahazo aina, tsy mety mahazo aina nefa mihinan-kanina, tsy mety mahazo aina nefa mihinan-kanina. Rera-dava, miala Jesosy. Amin'ny anara-maheran'i 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 Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Asainao mandeha mivavaka izy nefa mbola fatoranao fifoana sigara, fatoranao finanam-baraka. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo karazana fananafazarana reo miala zany amin'izao fotoana izao. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Manomboka leo zava-mahadomelina reo anareo. Manomboka leo zava-mahadomelina amin'ny anaran'i Jesosy. Avy any Nazareta. Rafa niasan'ny fahavalo rehetra, portanina ianao Satana, portanina ianao amin'izao fotoana izao, tsy manan-kery amin'ny fiainan'ny retona rehetra, tsy manan-kery atao anatin'ny sao nanaovana azy a toizatsika ny nivavaka, aza mbola miala mihitsy ianao raha maheno hoe ohatra misy zavatra hafahafa tady hitranga, ohatra ny henonao ohatra ny mangorangorana zany ny tenanao, ohatra ny hoe misy zavatra tady hipara rehetra, tsy voatery a, tsy voatery hoe izy zavatra ho tsapanao a, fa mety tsy maninona mihitsy ianao atao anatin'ny tokantrano na ty ambony fiara ty, na ty amin'ny toeram-piasana, na ty amin'ny toeram-pivarotana, manaraka an'izao vavaka izao, nefa ny fiainanao miova rehefa avy ao, fiainanao mandeha tsara. Fa mety misy amintsika ihany koa ohatra ny tady tsy azo ainy zany ianao, ohatra ny hafahafa zany, dia toy izany ilay vavaka. Fa zao nanaovantsika azy, andao atsotsika eto anoloany eto a, ireo olona tsy salama, tahaka nataontsika tamin'ny farany a, be dia be ny olona ny jovavolombelona, be dia be ny olona sitrana, be dia be ny olona afaka voninahitra ao an'Andriamanitra, dia anjaranao indray androany no mandray an'izany hoe fahasalamana zany. Tsy fitsabona ny ataon'ny tompo aminao fa fahasalamana no menanao. Fitsabona manko mety hoe mbola mararaina ianao fa tsabony ianao, fa nidiakapoka tamin'i Jesosy manasitrana fa tsy mitsabo, no zany ho salama ianao androany. Miakara eto anolohan'ny fahitalavitra, eto anolohan'ny radio na amin'ny telefona ianao manaraka an'izao vavaka izao, dia somary ataovy grand écran tsara mihitsy ny telefonanao, ataovy mafimafy ny volume fa hivavaka tsika amin'izao fotoana izao a, amin'ny anara-maheran'i Jesosy.
ny mpihira ny pasteur rehetrarehetra dia ny vevatanana am'izao fotoana zao miaraka amin'ny ekipa rehetrarehetra mivavaka ao an'ireto olona ireto a mitahina ny tokantrano ity amezana fahasalamana an'ireto olona ireto amanetsony amandrivony amanaly ny fiainany olona efa niova androany dia anjaran'ireto olona ireto zany ireo olona marary zay mitsangana eto anoloan'ny écran amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manomboka mamakivaky ao anatin'ny vatantenany ato diakapoka an' Jesosy le heriny diakapoka an' Jesosy miasa amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy manevaeva ny tanako ao amin'izao oran-tenako zao mihetsiketsikety ny herin'Andriamanitra mihetsiketsikety ny herin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy miala amin'izareo aria varatra ary amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'izareo aria varatra ary zany miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala amin'izareo ato atsimo aty zany amin'ny anara-maherin'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ty olona eto akazobe zay manaraka an'izao fanarana zao ty anabavy eto akazobe zay manaraka an'ity fanarana ty amin'ny anaran'i Jesosy atia moramanga ty fianakavianao atia moramanga ty atamatavy anaran'i Jesosy Kristy atia dego amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny atia anaran'i Jesosy tamatavy Kristy okade wisy atia fisahara tirabe amin'ny anaran'i Jesosy atia fianaratsoa ty sisy fahelahela atia tuliara ty fodofin ambovombe androzy mietsika ny tananao eto Antananarivo sy ny manodidina rehetra alleluia amin'ny anara-maherin'i Jesosy atia morondava ty maherin'i Jesosy Kristy atia morondava ty amin'ny atia anara-maherin'i maro Jesosy Kristy antsetsa atia vavatenina ty Fenerivo aista sitrana ny marary afaka amin'ny anara-maherin'i Jesosy atia pitan-dranomasina amin'ny anara-maherin'i Jesosy amin'ny anara-maherin'i Jesosy amin'ny anara-maherin'i Jesosy Facebook zao amin'ny anara-maherin'i Jesosy rava ny asan'ny atia satana France rehetrarehetra rava ny asan'ny atia devoly fata Eropa anara-maherin'i Jesosy io tazo mahery io zay metomboka manafika rehetrarehetra mandrava amin'ny fiainam-pitiavana amin'ny anara-maherin'i mandrava Jesosy ny tokantrano ty atia amin'ny Korea anara-maherin'i ty Jesosy fanamikidiny atia amin'ny fata volana io Sinoa ty amin'ny anara-maherin'i Jesosy ny anara-maherin'i Jesosy amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy miala amin'ny miala anara-maherin'i ianao Jesosy Satana zareo aty misy attaque an'izao délivrance zao zareo aty atsimo misy attaque an'izao vavaky zao amin'ny anara-maherin'i Jesosy amin'ny anara-maherin'i Jesosy rava amin'ny amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy potika amin'ny anara-maherin'i Jesosy amin'ny anara-maherin'i anaran'i Jesosy mandrasany amin'ny anara-maherin'i Jesosy misy fanasitranana misy fanafana amin'ny ty vavy ty raha malemy ianao mitsangana amin'ny anara-maherin'i Jesosy mitsangana mitsangana Eo ianao fa amin'ny- hoafaka ianao ny anara-maherin'i Jesosy raha eo amin'ny fandrinana hôpitaly ianao ka tsy matsangana na eo ambonin'ny seza misy kodiarana na tena malemy be mihitsy ianao am'izao fotoana zao efa taona maro ianao nalemy tsangana ianao mandity ianao mitsangana amin'ny anara-maherin'i Jesosy mitsangana amin'ny anara-maherin'i Jesosy misy hery zany teny zany mitsangana ianao marary efa taona maro ka lasa ohatran'ny hoe tsy mahatsaka eo ambony fandrinana fa matory mandrakariva ary mereraka mitsangana ianao amin'ny anara-maherin'i Jesosy sitrana ianao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy toizatsika ny vavaka somary mandendeha kely ianao somary mandendeha kely ianao somary mandendeha kely telivre ny tokantranonao telivre ny antonanao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy tahina ny tokantranonao misy fitahina amin'ny ty tokantranony ty Sitrana ny marary rehetra maherin'i Jesosy marary rehetra zay manaraka lalana anay rehetra nameno anay aty ambanivohitra ty Maherin'i Jesosy. aty amin'ny faritry manjakandrina aty amin'ny faritry mantasoa amin'ny anara-maherin'i Jesosy afaka amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Ny aty amin'ny faritra Ambatondrazaka ty. anasitrana anao Aty amin'ny faritra Antsianaka rehetrarehetra ty. amin'ny anara-maherin'i Jesosy Aty amin'ny faritra Tamatavy roapolo rehetrarehetra. eto Madagasikara Faritra afaka Antsirana, ianao faritra amin'ny Tego. anara-maherin'i Jesosy dia kapoka tamin'i Jesosy Kristy Faritra Mahajanga. raiso fanafana Faritra raiso Beny. fanasitranana Ambondromamy. mitokatran'ny ty amin'ny tiakonany ty Baheva tanàna. amin'ny anara-maherin'i Jesosy Zay manaraka anay direct am'izao fotoana izao. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy, amin'ny anara-maherin'i Jesosy. sady Misy mandeha impacte mihetsiketsika ngezabe. mihitsy ianao aza Misy attaque ngezabe zao vavaka zao. afaka hoe Amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. amin'ny anara-maherin'i Jesosy Amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Sitrana ny marary rehetrarehetra oh halleluja afak'izay oh halleluja sitrana ny marary mitsangana ny malemy mena voninahitra Andriamanitra mena voninahitra Jesosy mena voninahitra Jesosy mena voninahitra Jesosy mena voninahitra Jesosy sitrana ny marary rehetrarehetra sitrana ny marary rehetrarehetra tsy misy hoe nitsinganana manokana ka mbola marary ihany fa sitana amin'ny anara-maherin'i Jesosy sitana amin'ny anara-maherin'i Jesosy sitana amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy salama ianao ho fafaintananao dia misaoran'Andriamanitra misaoran'i Jesosy ianao raiso ny anjaranao raiso ny anjaranao misaotra Jesosy hoe mandray ny anjara koa ny anjara voatendrinao ny anjara fanafana ho anao ny anjara fandresena ho anao ny anjara fitahina ho anao
rehefa nametra taminay vehivavy Jesosy tao anatin'ny 20 taona tsy nahita mangirana fa vita ny délivrance nitsaka izy sitrana tanteraka lamina ny zavatra rehetrarehetra. Ianao anko androany ambadika izany vavaka izany manomboka hiposaka ny voninahitran'Andriamanitra hiatsara ny fiainanao ao fafaintananao dia misoran'Andriamanitra. Maitra dia ho anao Jehovah Andriamanitra fa tonga nanasitrana anay ianao ary tonga nampahery anay ianao efa nampatanjaka ny malemy ianao Andriamanitra. Raiso ny aza voninahitra izay ho averinao aminao fa le maizy ianao Andriamanitra ny fahagagana izany misy namantarana anao Andriamanitra. Salata indrindra Andriamanitra voninahitra dia ho anao Jehovah Andriamanitra tsy misy ny sainao anao tonga malalaka nanetsika ny herinao tetenao ho anao ny voninahitra Andriamanitra. Misaotra anao izay misaotra anao tony farabana nampiasainao teto izay Andriamanitra tao anaty misotsaka manerana zao tontolo zao manerana anty bolabola tany ity tompo misaotra anao fa hatrany fazatany efatra dia nandray ny misatraika n'izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. ho anao ny azy. Oh halleluja teran Jesosy mankasitraka tompo amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy. Misandraty indray tompo misandraty ianao misaotra tompo aoko feno anao zao rehetra misandraty tompo misandraty indray tompo misandraty indray tompo misandraty sayana aoko feno anao zao rehetra faran de faran tompo misandrata ianao tompo misandrata raisy nitsodrano ary tsodrananao amin'ny anara maherin' Jesosy a efa niala tato anatin'ny tokantranonao ny aizina rehetra mety misy mystera karazana tsy ambaratelo secret tsy fantatrao mihitsy niazonanao tato anatin'ny tokantrano tato ary mety misy amintsika tena hoe nanana fanetretena be mihitsy satria tsy mba mahazatra anao zany hoe délivrance izany ohatra ny hafahafa aminao fa noho ny fitiavanao an Jesosy ary noho ny fitiavanao ihany koa te hita ny voninahitr'Andriamanitra dia nanetry tena ianao androany tononoko amin'ny anara maherin' Jesosy fa manomboka tonga amin'ity tokantrano ity ny fandresenao manomboka mahita fahombiazana ianao mahita vokatra ianao mahita fitahian'Andriamanitra ianao filaminan'ny tokantrano ho salama tsara ianao manomboka eto ianao zay natanjaka atao anatin'ny vavaka ka nitsangana ianao tsy miverina malemy intsony ianao salama ianao ary tsy miverina marary intsony mitsodrananao amin'ny anara maherin' Jesosy manomboka androany dia ho ataon'ny tompo mahita fity ianao amin'izay ataonao rehetrarehetra amin'izay alenao rehetrarehetra manomboka androany dia tahina ihany koa ny tananao kavanana sy ny tananao kavy zay rehetra kasinao manomboka androany dia mivelatra mitombo velona mitatra taka ny tanan' Jakoba taka ny tanan' Josefa zay nampitola gaga ny olona rehetrarehetra mihitsy hoe izy ty lehilahy ty tena momba azy Jehova momba azy Andriamanitra taka an'izany ane ianao ireo olona zay miandry ny faravanao miandry ny fampitenao manontany manao hoe rovina ianao no potika rovina ianao no rava rovina ianao no raraka dia lazaiko amin'ny anara maherin' Jesosy angina ny vavany ary ho gaga izy fa tsy ho rava ianao fa voamaiky ianao amiratra voamaiky ianao ho tahian'Andriamanitra voamaiky ianao ho mpandresy
voamaiky anao isandratra, voamaiky anao ahery. Miala tsiny aminao amity teny ty fa misy olona miandra ny fahafatesanao. Hoe roviny anao no faty, roviny anao no hiditra hôpitaly, roviny anao no iandry anao ny fasana. Zany mieritreretiny ny fahavalo. Satria misy amintsika ohatra ny hoe atahorana zany ny zavatra mahazo anao. Ianao ohatra ny salama indraindray fa ohatra ny marary tampoka zany ianao. Ohatra ny mandeha tsara ny fiainanao vetivety tonga dia mikatso tampoka, tonga dia ohatra misy accident misesesy be zany. Dia miandro mihitsy ny olona hoe roviny anao no ravo, roviny anao no faty. Fa tononoko amin'ny anara-maherin' Jesosy izay manaraka n'ity fahitalavitra ity onjam-peo ity Facebook ity, ho ela velona ianao, ho salama ianao, ho atanjaka ianao, ary ny fahavalonao dia ahita ny fiakaranao ao anatin'ity volana ity. Amin'ny anara-maherin' Jesosy andeha lavitra ianao, hitanao Andriamanitra, ho tahina ity tokantrano ity ankonana ity, ireto lehilahy sy vehivavy ireto, ho arovan'Andriamanitra amin'izay aleny rehetrarehetra, ho amin'izay ataony rehetrarehetra, ho tahina ny projet anao, ny vision anao, ny tanjonao rehetrarehetra, ny fanirinao, ny fikasanao rehetrarehetra, ho tahin'Andriamanitra ane zany. Ary indridrandrindra ny ara-pananao dia ho lehilahy mahery mandrakariva ianao, vehivavy mahery mandrakariva ianao, ary andovan'ny fiainana mandrakizay. Sika rehetra miara-manao hoe amen. Fifaliana si fiadana Ziano fasakaize Handreni tena fiainana si famarinana Manambarano savave sucesso tumpuno Somanambarano salae sucesso tumpuno Somanambarano savave sucesso tumpuno Somanambarano salae sucesso tumpuno Ti sacrifici nanga tukono Langhe ricerice, lanzize Nanganura tiapi asna otao Nefa tsisy vokagny, vomeky faoriagna be Oh yeah! Somanambarano savave Sucesso tumpuno Somanambarano salae Sucesso tumpuno Somanambarano savave Sucesso tumpuno Somanambarano salae Sucesso tumpuno Anangano tonkony vola be Tsisy fiadanagna feno asaloha Anangano koa ny tomabile Ny roplane sy ny diplôme Oh yeah! Somanambarano savave Sucesso tumpuno Somanambarano salae Sucesso tumpuno Somanambarano savave Sucesso tumpuno Somanambarano salae Sucesso tumpuno
ny fifaliana sy fiadanana tsy anao vasakaizay handray ny tena fiainana